soaly ao anatiny no amboarina mba hitay tsara so afoanana any raha io rehefa foanana tsy tena tsy ho sazina zay raha ohatra ka tompony zany ajarina dia anareo totateo dia asitsika voty androany nandritra ny fihaonam-beandreo artista ny talata 4 janoary lasa teo tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena amin'ny Mahamasina dia maro ireo faneho-kevitra izay niteraka resabe fa inona tokoa moa ny zava-nisy niteraka tsy fitovi-kevitra roa lehibe ny fitantanana any amin'ny da dia tsy andaniny ireo izay niezaka hifikitra amin'ny hoe ny artista ihany no tokony hitantana any amin'ny da ka tsy tokony hitsabahan'ny ministera tsika no mitaky ny volantsika ho amin'ny eo amin'ny da dikan'izany samy mitaky vola daholo tsika rehetrarehetra fa tsisy mitaky-bola zany tsika na iray ary koa eto izay amin'ny anaran'ny artista rehetra dia mitaky iny andoavana ny volanay dia merda ny ministera mandoa azy satria izy no niteraka ny korotana izy no nanala tsy lera ny olona tokony hanao sininy fa mohana ny vola etsy ankilany ireo artista izay natsiaro fa tsy nisitraka loatra ny zofeno amin'ny maha-mpikambana azy tao amin'ny omda ka nitaky ny andraisan'ny ministera mpiaina ndraikiny rehefa mitaky ny zoany ny mpanakanto any amin'ny omda dia ataon'zareo à peu près foana tsy nahazo valony tena mahafapo mihitsy izy fotsiny tena marina dia zandro koa zany mila tsy hoe atao avahany foana zany hoe fa zandra zany urbanina moa zany fetsona zany tena marina le fangaraharaana tena tadiavina anatin'le izy inona kosa no andraikitra afaka raisin'ny ministera manoloana izany tsy maintsy mandray anjara amin'ny torolalana sy ny toromarika izay atreo amin'ny fepetra arahan-lalàna sy azon-lalàna ekena amin'ny fanomezana azy zay torohevitra sy torolalana izay any omda na dia teo azy izany dia nirosy tamin'ny fifidianana an'ireo mpikambana vaovao amin'ny filakevim-pitantanana any amin'ny tany artista ireo voafidy dia tontompa jojoby zokovonjy ary meza zay misaraka fasika mitambatra vato firaisana mery